Miaraba tompoko lahy manaja tompoko vavy salanitra isika menakavy isika malagasy amin'izao taona 17 zao dia isan'ireo ametrahana fanantenana mba ho taona zina ho tsika menakavy ty taona ity ka nisy tokantrano dia iririava tantely ary nisy ambili mitondra dronono tokoa ka isika menakavy Samuel Viry-Barofy ho ambiny zava-manasatra ary na ekavitsika na ekavanina na etsinany na ekandrefana na enatsimo na enavaratra dia tojony rariny sy nitsiny avokoa samy ten'Andriamanitra tompoko lahy sy tompoko vavy. Rehefa mandinika tsika rehetra raha mifanometanana dia mety mahavita zavatra be dia be mihitsy amin'ny domaine rehetrarehetra fantatsika dia matetika tsinona na any amin'ny soratra aloha no tena iangian'ny zavatra rehetra dia manentana anareo zany mba manentana antsika moa zany tena marina mba hiara-kisalahy mpanoratra miara-miombona amin'ny mpanao sary sy ny discipline artistique maromaro dia izay angamba ny fanoriana dia tsy dia midi 17 rery ihany fa ny taona rehetra manaraka koa dia efa réservé sao dia tsy ho etotsony amin'ny 2018. Tratry ny taona antsika jiaby mirary taona feno fahombiazana ho an'ny mpamorona malagasy rehetra. Aza adino kalitao ataovy tsara daholo. Raha firaritsoako manokana ho an'ny tontolon'ny zavakanto malagasy dia mba alalaka kokoa amin'ity taona ity fampizarana hevitra anankiray ihany tsika eo mason'ny any ivelany fa tsisy hoe ity ny mpanakanto gasy ohatr'izao na ohatr'izao dia milay be rehefa tanteraka izay tsy abless. Ny mpiara-kolotsaina malagasy na nikarena dia faly miaravantsika rehetra nahatratra ity taona 17 ity taona feno fahombiazana izany ary hitondra fahasalamana ho antsika rehetra indrindra fa ho antsika ho an'izay mitiratira ny resaka ara-kolotsaina mitondra tanjony irina avy eny isika. Okaloha engany mba ny taona 2017 nao mba ho feno innovation créativité satria izany ny tena filamatra atao amin'ny okaloha ny tanora rehetra mila mamorona zavatra vaovao mietsery tanora amin'izao taona 2017 vaovao izao indray matoky anareo izay atao amin'ny okaloha surary. Any firarintso afaka hoentiko ho an'ny kolotsaina amin'ny ankapobeny indrindra amin'ny mozika izay misy ahy dia ny mba fanomezan-danja ny tena mozika ary fanomezana sehatra ngeza kokoa na eo amin'ny aina aman-jery na eo amin'ny sehatra misy eto Antananarivo sy eto Madagasikara. Mahatakasy moa no tena zavatra mitranga be sy ny resabe amin'izao dia mino aho fa hojerena manokana ary hovaina manokana no satra betsaka. Électricité, connexion internet. Voilà. Soyez heureux. Ne vous contentez pas d'écouter le récit des autres et comment les choses se sont passées pour eux. Développez votre propre rythme. C'est sur cette citation de Rumi que la librairie Millefeuille vous souhaite à tous et à toutes une excellente année 2017. Qu'elle vous apporte joie, bonheur, santé et comme toutes les fins dans les livres, une excellente foi. À très bientôt. Taona anankiray ahafahana mitondra sy mizara fahafahana amin'ny alalan'ny talenta ananan'ny tena. J'espère que cette année va porter la conscience à tout le monde à propos de l'éducation culturelle. Bonne et heureuse année 2017. Nous espérons une bonne croissance économique pour cette année dans le secteur artisanal, alors achetez du vite à Malagasy.